Faly miarabantsika tsirairay avy tokantrano any a nany amin'ny toerana izay misy atsika manaraka tsy tapaka izao fotoana izay fampaherezana eto amin'ity radio enina amzato teboka efatra ity ny fitain'Andriamanitra ny eo amintsika tsirairay avy amin'ity fiarahantsika ao anatin'ny 7 andro dia iaraka andinika aloha hevitra anankiray tsika hoe inona no tsy ambara-telo ny fahombiazana, inona ny tena atao hoe tsy ambara-telo ny fahombiazana. Mety manana zavatra be dia be horesahantsika, mety misy ihany koa ny fampianarana maro izay horesahantsika fa andaontsika hanatsoaka lesona vitsivitsy ao anatin'ny ten'Andriamanitra mandritra ny fiarahantsika eto mahakasika an'izany hoe inona no tsy ambara-telo ny fahombiazana zany. Nefa mialohan'ny hanomboantsika azy androany dia andaontsika hiaraka hivavaka. Ny Andriamanitra tomponay eo, ny Andriamanitra ray tsara sy masin'elindanitra misaotra satria afaka mifampahery eto amin'izao toerana sy fotoana zao zahay mangataka ny fananao masina mba aminay tsirairay avy ary mitenena aminay satria menanao izay noho ny aminaran'i Jesosy. Amen. Ny tsy ambara-telo ny fahombiazana apetraka ny fanontaniana hoe iza moa tsy tia omby. Mino fa tsy misy na iray amintsika ary izay manaraka sy miaino an'izao fandarana izao maniry an'izany hoe za ny fiainako dia tena tsy tia omby mihitsy, fa ny zato isan-jato amintsika dia manana faniriana ho amin'izany fahombiazana izany ary na izany teny amintsika ary dia ao anatin'izany manana faniriana mba hanana fahombiazana zany ao amin'ny zavatra rehetra atao. Dia apetraka antsika ny fanontaniana ary hoe fa inona moa no atao hoe fahombiazana. Mety samy manana ny fahamaritana azy tsika fa androany dia iresaka fahamaritana tokana hoe ny fahombiazana araky ny fahitana azy, araky ny fieritretana azy, araky ny fijery azy dia ohatran'ny hoe ny fahatratrarana ny tanjona kendrena anankiray. Rehefa tratranao ny tanjona anankiray rehefa vitanao izay tokony natao ka tonga eo amin'ilay tanjona ianao dia everina amin'izay fotoana izay fa izay no atao hoe fahombiazana. Iza ny olona tsy manana tanjona? Tsy misy olona tsy manana tanjona zany, fa na ny ratsy fanahy na ny tsara fanahy dia samy manana tanjona avokoa ary ny olona rehetra dia samy tia hanatratra an'izany tanjona zany, fa ny olana kely fotsiny amin'io tanjona io dia miankina amin'ny fahatratrarana azy zany no ahitantsika izany fahombiazana eo amin'izany tanjona izany. Ary araky ny voalazako teo dia hoe amin'ilay faniriany rehetra tia hatratra ny tanjona, amin'ny faniriany rehetra tia hanana fahombiazana dia eo no misy fizarana kely ary misy safidy kely satria misy karazany roa zany fanatratrarana tanjona izany. Ohatra, samy te hanambola ny olona tsirairay avy, samy te hanan-karena ohatra, fa ny sasany mety hoe mba hahafahany manan-karena dia mangalatra izy. Mety ho tratra ny tanjona hoe manan-karena izy fa tamin'ny alalan'ny alatra nanaovany an'izany. Ny sasany kosa rehefa te hanatratra ny tanjona hoe te hanambola, te hanan-karena dia manaraka an'ilay tenin'Andriamanitra hoe natsembohan'ny tavanao no hinananao. Izany hoe samy mahatratra tanjona zany ireo anankiroa ireo, samy misy fahombiazana zany ireo anankiroa ireo, fa ny fanontaniana mipetraka hoe fahombiazana azonao tamin'ny lafiny manahoana ilay izy? Fahombiazana tsara ve sa fahombiazana ratsy? Ohatra koa azo resantsika hoe samy te hanana diplôma ny mpianatra. Misy ny mpianatra dia miezaka mafy, mianatra mafy, mikiry mafy mba hahazoana izany diplôma izany, fa misy kosa ny olona mety mahasahy mividy diplôma ary ava-malala isany, engane ka tsy hoenao izay menao na ny mpanao an'izany na izaho izay miteny eto no mpanao an'izany, fa mba avy amin'ny alalan'ny ezaka ataon'ny tenantsika no hatratrarina izany fahazoana diplôma zany. Ohatra ihany ireo resaka ireo fa be dia be ny zavatra azo resahana, fa ilay zavatra tiako apetraka zany ampendohana dia izao hoe ny olona rehetra dia samy manana faniriana hahatratra ny tanjona, ny olona rehetra dia samy manana faniriana hanana izany fahombiazana izany, fa ny fanontaniana apetraka sy ny safidy mipetraka dia mba hahatratrarinao ny fahombiazana ataonao, mba hahatratrarinao izany fahombiazana izany hiditra amin'ny zavatra tsara ve tsika sa hiditra amin'ny zavatra ratsy mba hahafahantsika mahatratra izany tanjona izany. Ny fanontaniana mipetraka dia izao, ahoana no atao mba hananana zany ilay tena fahombiazana marina? Zany hoe raha vadikitsika zany ilay fanontaniana dia ohatrany miteny hoe inona no tsy ambara-telo ny fahombiazana kristianina, satria kristianina tsika amin'ny resaka eto, satria
fampitampo eo evanjelika ty resantsika ty de mazava ho azy fa le tena fahombiazana kristianina zany no resahana eto, le tena fahombiazana azo amin'ny fahatsarana zany no resahana eto a ary vao mijerana io loha hevitra io fotsiny tsika hoe inona no tsy ambaratelon'ny tena fahombiazana kristianina de mahita avy hatrany ary mamaly avy hatrany fa tsisy afa-tsy Kristy raha lasaina bavy malala isany, ripeny malala isany, i Kristy no fiandohan'izany fahombiazana izany. I Kristy no ivon'izany fahombiazana zany ary Kristy no fiafaran'izany fahombiazana zany. Raha de omby zany tsika de ao amin'ny Kristy. Raha fitentsika zany de hoe ny fototra manontolo sy ny fahombiazana manontolo de tsisy afa-tsy Kristy reny ihany. Ary amin'ny kristianina tsika de tsy afaka miala amin'izany tsika. Amin'ny kristianina tsika de tsy afaka mandahy izany tsika. Ny olona hafa no mety mitady fahombiazana amin'ny alalan'ny zavatra isan-karazany, amin'ny alalan'ny fomba hafahafa isan-karazany. Fa ny zanak'Andriamanitra, ny kristian'Andriamanitra izay tena mitady ny fahombiazana kristianina marina de tsy misy afa-tsy Kristy no ananantsika izany fahombiazana izany. Ahoana no voalazan'ny Matteo 9:7-13. Matteo 9:7-13 de jerentsika izay voalazan'izany teny zany. Matteo 9:7-13 de zao no voalazan'io ten'Andriamanitra io manao hoe fakatsaho aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana dia nampoanareo izany rehetra izany. Katsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana dia nampoanareo izany rehetra izany. Rehefa mijery an'io teny io tsika de io zao nareo mieno any atokantrano any hoe pastera efa henonay foana nge zany teny zany fa tsy mba manana zava-baovao resahana ve ianao e. Ka eo indrindra le olantsika raha lasaina bavy malala isany, ripeny malala isany, eo ny olantsika. Le teny de efa fahentsika foana. Tsy ambaratelona fahombiazana mahomby ho an'ny kristianina fa ny olana de zao tsy ekentsika le teny, tsy inotsika le teny, tsy arahantsika le teny. Fa tsika zany dia amin'le fiteny tanora hoe tenenina foana fa anarina foana fa averina resahana foana fa eno zany de asin-damosiko. Ka izay no mahatonga atsika iresaka androany hoe raha tiatsika ny anana fahombiazana tena izy, fahombiazana marina amin'ny kristianina tsika, de tsy maintsy miverina amin'izany toko sy andiny izany tsika manao hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia nampoanareo izany rehetra izany. Ary eo amin'le olana io ny hevitra izay resantsika, eo amin'le lay fiainona. Satria raha jerentsika eo amin'ny Deutéronomie 5:5-5 Deutéronomie 5:5-5 de zao no voalazan'io ten'Andriamanitra io. 5:5 de vakitsika eo izy. Raha mihaino tsara ny feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao ka mitandrina anaraka izay lalàna rehetra izao izay andidiko anao anio, fa Jehovahandriamanitra ao hitahinao araka izay nolazainy taminao ary ampisambotra ny firenena maro ianao, fa ianao kosa tsy sambotra ary anapaka ny firenena maro ianao fa izy kosa tsy mba anapaka anao. Aiza no ahitana fahombiazana salama zany? Ny tsy ambaratelo voalohany zany raha lasaina bavy malala isany. Rapitsika vao amofofo an'io Matteo 9:7-13 io. Fa tsy ambaratelo voalohany zany de zao ny fahaizana miaino. Tsy hoe rehefa mandeha le ten'Andriamanitra ka atsao aloha de hoe fa heninay zany, fa efa heninao le izy, nampiarinao ve le izy, niainanao ve le izy. Fa ny olona anankiray rehefa tsy mahay miaino de tsy hanana fahombiazana mihitsy izy amin'ny fiainana. Tsy aomby mihitsy izy amin'ny fiainana. Ary zay no mahatonga ny ten'Andriamanitra amin'ny teny hoe raha mihaino tsara ianareo. Misy olona maheno fotsiny, efa henony foana le izy, fa tsy mihaino tsara. Fa ny mihaino tsara ry havana de mitaky fampiarana izany. Ny mihaino tsara de mitaky finoana izany. Ary reto de resahan tsara hoe rehefa mihaino ny feon'Andriamanitra ianao, dina zavatra lazainy, ampisambotra ny firenena ianao, anapaka ny firenena ianao, fahombiazana be manahoana zany raha lasaina bavy malala isany, tianao ven'ny aomby. Maiza mihaino. Na any ampiasana ianao, maiza mihaino raha te aomby. Any ampianarana ianao, maiza mihaino raha te aomby. Eny amin'ny fiarahamonina ianao, maiza mihaino tsara raha te aomby. Ary rehefa finosantsika izay rehetra izay de tokana hoe raha tiatsika ny tia nanana fahombiazana marina amin'ny kristianina antsika de zao
tsy ambaratelo voalohany izay resana amintsika androany dia tsisy afa-tsy ny fahaizana mena. Eto am-pahamarana ralasaina malala isany, eto am-pahamarana rym-piaina malala isany dia dia ampirisika atsika. Aza atao fahazarana fotsiny ny fianarana ny ten'Andriamanitra, aza atao fahazarana fotsiny ny fiainona io ten'Andriamanitra io, fa tena rehefa miaino dia miaino tsara, ary rehefa miaino tsara dia mampiatra izany ten'Andriamanitra izany. Ary antoky varikintsika ao amin'ny Ohabolana toko faefatra andininy faharoapolo, izay no amaranantsika anazy. Ohabolana toko faefatra andininy faharoapolo dia ahoana no voalazan'io ten'Andriamanitra io. Ohabolana toko faefatra andininy faharoapolo dia hoy izy hoe anaka tandremo ny teniko, atonga lany ny sofinao iaino ny filazako, atonga lany ny sofinao iaino ny filazako. Andriamanitra no tena zany teny zany. Ary raha tiantsika ny aomby dia zao, aokontsika iaino tsara, aokontsika hanongilana tsara ny sofintsika ka iaino izay rehetra lazain'Andriamanitra amintsika, fa lakilen'ny fahombiazana, ny tsy ambaratelon'ny fahombiazana dia tsisy afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Andriamanitra no fiatomboan'ny fahombiazana, Andriamanitra no ivon'ny fahombiazana, ary Andriamanitra no fiafaran'ny fahombiazana. Ny fototra iray manontolo sy ny fahombiazana iray manontolo dia tsisy afa-tsy Andriamanitra noho izany. Miaino tsara ary atonga lany ny sofinao. Ny tompony atantsika tsirairay avy. Amen. Ataontsika hiaraka hivavaka mba ahafahantsika mandray izany ten'Andriamanitra izany. Tompo Andriamanitra ray eo, misaotra noho ny amin'ny fotoanandroany izay nahafahana niaraka taminao tamin'ny alalazany teny izany, ary mangataka aminao izay mba ho lehilahy sy vehivavy izay hanana fahombiazana, ka manomboka izao dia hanapa-kevitra ny haino tsara, hanongilana sofina amin'ireo lalahinao sy ny didinao sy ny sitraponao sy ny zavatra rehetra eny amin'ny fiarahamonina, dia hamantatra ny tsara ka hanatanteraka izany. Tonona vavako ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.